Zalany andro sy variana mampitany fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny hafa sy ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao. Ny fanambaran'ny Hebreo 1:10 dia mitanisa fanandramana maro zay tiako ampaherezanao amin'ity androany ity fa spesialy ianao mason'Andriamanitra. Hafa mihitsy ny lalina tian'Andriamanitra hitarihana ny fiainanao. Dia hoarantsika ny tantara, tsy ovakitsika manontolo ilay izy ary fantatro fa mety misy zavatra ihany koa mamaky anao. Minitra vitsy no ampaherezako anao amin'ny alalan'ny Hebreo 1:10. Zao no fanambarana. Misy fampidirana amin'ny andininy voalohany ary misy famaranana any amin'ny andininy faha-7. Amin'ny andininy voalohany dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa no makitsika ny teny rehetra. Ary finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Mitantara ny resaka finoana, mitantara ny fahatokiana ny zavatra iainana sahady sy zavatra ho avy sy ampanentan'Andriamanitra ity tantara ity. Ary ny mahafinaritra azy dia zao, misy fitantarana fiainan'ny olona maromaro eo izay tian'Andriamanitra ihany koa andraisantsika lesona amin'izao vanim-potoana izao mba tonga antsika ahery. Samy hafa ho hiatany ampetom-boana ny lalana sy ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao. Aza variana mijery ny fiainan'ny hafa isika na ihany koa mieritreritra hoe latsa-danja raha mijery ny fiainako, raha mampitahy izany ihany koa amin'ny fiainan'ny hafa. Zao manko ny toe-javatra miseho. Andininy faha-efatra avy hatrany no hitsambikinantsika. Andininy faha-efatra dia miresaka ny tantaran'ny Abela. Finoana nanateran'ny Abela ho an'Andriamanitra, fanatitra tsara noho ny an'i Kaina. Izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola mitiny ihany araka ny voalaza teo. Ny tantaran'ny Abela dia ahitantsika fa misy zany karazana zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mety hanao ny marina fa posibla handalo fahafatesana. Misy kosa nefa samy zanak'Andriamanitra zao ihany andininy faha-5. Finoana namindranan'ny Enoka tsy hiaran'ny fahafatesana ka dia tsy hita izy. Tsy hita tsotro zao fa avy hatrany tena handalo tsy fahafatesana. Misy zanak'Andriamanitra araka ny fitantarana, ny fomba hitondran'Andriamanitra azy mety ho foaty. Etsy andaniny kosa nefa misy tsy mandalo fahafatesana. Tsy zay rehetra maty akory zany dia ndeha ho ampangaina fa hoe tsy tena zanak'Andriamanitra nanao fa ho tany. Samy manana ny fomba hitariran'Andriamanitra azy ny fiainantsika tsiraray avy. Eo amin'ny andininy faha-7 dia toe-javatra hafa indray izay tian'Andriamanitra mariantsika tsara. Misy fahasamihafany hatrany ny fitarian'Andriamanitra. Finoana no nanamboarany ho asa fiara hamonjena ny ankohonany fanatahotra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Any amin'ny Genesis moa no misy atsipiriany amin'ity tantara ny nanamboarany Noa asa fiara ity. Fa nandritry ny fotoana lava aman-jato taona ny Noa dia nodidian'Andriamanitra tsy hetsika teo amin'ny toerana anankiray. Tsy mba nisy affectation mihitsy, tsy mba nisy mouvement mihitsy fa dia teo ny andro izay fitarian'Andriamanitra. Eo ambany eo ihany nefa tsy lavitra ny andininy faha-9 miresaka ny tantaran'ny Abrahama. Finoana nanaiky an'i Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony ho lova. Ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay aleny. Araka izany tantarana zany ho an'i Abrahama indray. Miainga eo amin'ny toerana misy azy, tsy fantatra hoe ho aiza fa mbaiko n'Andriamanitra dia miala eto ianao mandeha amin'ny toerana maro isan-karazany. Ry hafa, misy dia mihetsiketsika lava anaovan'Andriamanitra azy. Fendretsa mba hahatonga anao hatakatra ny planiny. Misy indray dia mijalona eo amin'ny toerana tsy mihetsika eo mba hahatonga anao ihany koa ho voazahatoetra ary mendrika nitovy ilay fiainana maritra mandrakizay. Eo ihany koa misy fampitahana hafa indray eo ambany eo amin'ilay Hebreo teo ihany ny andininy jerevantsika indray ny andininy faha-12. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy. I Sara dia renim-pianakaviana tsy manteraka, momba. Kanefa zanak'Andriamanitra izy, mivavaka izy, dia nomen'Andriamanitra hery hanananaka. Misy zany nomen'Andriamanitra zanaka, misy dia maro anaka mihitsy. Fa kosa nefa misy koa ny eo aralain'Andriamanitra. Misy dia tsy manan-janaka mihitsy. Samy zanak'Andriamanitra kanefa samy hafa ny fitariana, samy hafa ny fitantarana. Andininy faha-17 finoana nanateran'i Abrahama ny Isaka rehefa nizahatoetra izy. Araka izany lazaiko anao zany. Aza mampitahy ny fiainanao sy ny fitarian'Andriamanitra ny fiainan'ny hafa ny fiainanao.
samy tiany isika fa samy hafa ny lalana. Eo amin'ny 19 sy ny 4 dia misy fampitahana ihany koa fiainan'i Josefa sy ny fiainan'i Mozisa. Ho an'i Josefa dia mialany amin'ny toerana ambanimbanivohitra ary dia nafindran'Andriamanitra ao amin'ny tany manan-karena hoentiny tany Egipta mba ho tonga olona ambony, mba ho tonga manana maha izy azy. Saingy kosa misy anankiray dia tsy iza fa i Mozisa. Nesoron'Andriamanitra tao Egipta mba hirenireny, mba hana fiainana tsy manjary any am-pirenenena mitaiza sy miandry ondry any. Ry havana, aza pitaina amin'ny hafa ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7:30 dia milaza fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Kanefa ihany koa any amin'ny Hebreo any amin'ny Jeremia 8:20 dia voalazana fa manana hevitra heverina anao izy. Dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Noho izany mahireza, aza kivy, hatreo ny fiainanao. Io ny lalana tian'Andriamanitra hitarenanao mba hahatonga anao ahatoky fa misy fiainana tsara lavitra izay omanina. Tsy mahakivy ny fiainana lalovanao androany. Aza mijery ny hafa fa hatreo ny fiainanao tian'Andriamanitra toa fiainana maritra mandrakizay ianao. Vavaka ho anao ahatonga an'izany zava-misy marina eo amin'ny fiainanao. Tompo, ampahireza ao fomba manokana ty namako ty mba hahatonga azy atoko tsara ny fitantananao fa tsy irery izy ary tsy afoinao. Va eo mandrakariva ianao miay azy ary misy lalana izay hahatonga fiadanana fa tsy loza izay soritanao mba hitondrana ny fiainana. Marina Jesosy. Amen.